Miaramatsika rehetra mpianakavy ny finoana riavana natratra ty alahady voalohan'ny volana mety izay mpandrinantsika ny lohahevitra vaovao eo anivon'ny sahan'ny FJKM manao hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Ho an'izay rehetra malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia tsika hidera samy voninahitra an'Andriamanitra riavana amin'ny alalan'ny salamo fa 5:100 andiny 5:10 ka hatramin'ny 120. Ary hitsangantsika anao ny salamo fa 5:100 andiny 5:10 ka hatramin'ny 120. Rehefa hitantsika izany andeha isika hiara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ny masina izao rehetra izao miandrandranao ary ianao no mamiazy ny anina amin'ny fotoanany manokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa ny zava-maina rehetra marina Jehovah amin'ny lalàny rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa ny rinona matahotra azy izy ary hainy ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehovah ka ny ratsy fanahy rehetra kosa ny ny fidiranan'i Jehovah no teneniny vavaka ary aoka no fondretsa karatsy ny lalàny masina mandrakizay toria. Amen. Tirana fanampiny 5:20 lotontsika. Ivavaka sika riavana. Andriamanitra ampoanay ny fahasoavanao
satria ny fahasoavanao Andriamanitra no natozao anay. Fahasoavana sy nindra fonao no nanomezanao fotoana hiaranay mivavaka toy izao, ka hanananay fahasahiana manatrika anao eto amin'ny tranonao. Fotoana anatrehanay anao sady hanovozanay hery sy fanantenana. Ilay herinao mahagaga naoka hitarika anay sy hiaraka aminay, hitarika anay ao amin'ny fahatsarana rehetra avy amin'izao Fanampom-pivavahana tanteranay izao. Ary izany koa no angatanay mba hiaraka aminay eo amin'ny fiainanay ka azahoanay miatrika ny zava-trarotra rehetra sy ny zava-manahirana anay, ka azakanay izany tahaka ny zakanao Kristy ny anjara azy fijaliananao ihany koa. Meo anay ny androso amin'ny toe-panahy mendrika ny nanamasinanao anay ry Tompo, ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanako Andriamanitra velona no hanandratanay izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiainana. Rehefa malala amin'ny Tompo ny Andriamanitrasika dia manan-kambara amintsika mandrakariva, ka elo am-panajana ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo amintsika ry havako, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraky ny filany nofy ianareo. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Izany ary ny sitrapon'Andriamanitra tia ny ainantsika ry havana, izay mitona antsika hizotra araka ny fitarihan'ny fanahy masina, ka sambatra ny maitso lalana izay mandeha araka rahateo, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka ary tsy ny aina izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana. Andeha tsika hivavaka sy fona eo anatrehan'ny Tompontsika. Hoe Tompo Andriamanitra io, mahatsara indrindra izahay ankehitriny fa efa nomenao tokoa ny fanahinao, ary nirahanao anay fiangonana vahoaka izany, vahoakanao izany hitarika anay amin'ny fahamarinana rehetra, mba hitarika anay andeha araka ny fanahy, ka vahoaka ho feno fifaliana sy fiadanana tokoa izahay. Ataony raisinay ampahazarana fotsiny izany sy ny fombafomba ivelany fotsiny izany, anka tsy hita soritra eo aminay, eo amin'ny fiainanay, izany fiainana mandeha araka ny fanahy izany sy ny vokatry ny fanahy izany. Mbola feno fahakalana ny fonay, atao tsy mahita fiadanana izahay, anka tsy mahay mitondra fiadanana sy fifaliana ho an'ny manodidina anay. Efa nandaha sy tsy nanaiky ho tarihan'ny fanahinao izahay, ary midika ho fandavana anao izany, mifona sy mangata-pamelan-keloka aminao izahay. Mamelanay ry Tompo tsara, ary diovo izay mba hanananay firaisana marina aminao Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masina. Iny ary ny fifonanay tsirairay avy izay aseho anay amin'ny vavaka mangina eto anatrehanao. Andriamanitra Tompo rainay amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay, mamindra fo aminay. Fanahy masina Tompo mpampianatra anay sy mpampionona anay, mamindra fo aminay. Amen. 3:4. Amen.
fitiavana malala amin'ny tompo ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tiantsika maro-po sady be famindram-po. Ianao izay mibebaka marina tokoa dia raisa ampitsanganana ary ny famelan-keloka atolo sy ny tompo antsika. O Jesosy Kristy tompo amintsika ry havako, hositraniko ny fiodinanareo ary ho tianao tsy hovizonanao efa niala taminao ny fahatezerako. Ko miverena amiko fa efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao ianao, fa efa tonga ny zanak'olona hitatsy sy hamonjy mivery, ka misaora sy miderahan'ny tompo fa voavelany elokareo no anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana, ary sambatra ny olona izay tsy sain'ireo aeloka ary tsy misy fitakany fanahy. Amen. 721 nataontsika ry havana. Andehantsika hijoro vavolombelona anatrehany tompontsika ry havana. Iara-iombona amin'ny fanekem-pinoana izay raisan'ny mpino manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika izany, fanekem-pinoana larana voalohany. Mihinan'Andriamanitra raisy tompo hanao ny lanitra sy ny tany, ary mihinana Jesosy Kristy zanalary tokony tompontsika izay nitolotoloana tamin'ny Fanahy masina nateraky marevekitsiny, nijalaka nanapaka potikolata, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nihitana tana fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-dandavitra, mipetraka eo kavan'Andriamanitra raisy tompo, avy any avin'ny tsara velona sy ny maty. Iny ny Fanahy masina ao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'olona masina, mifamelan-keloka, nitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Saotsika ry havana dia hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny drakatra. Tsaroa fa izay mpanomy am-pifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
fiomanantsika amin'ny fanolorana ny rakitra riavana dia ny hira fa 9:719 no ataontsika. Hitsangantsika ny olitra ny rakitra ny hira fa 9:719 sy ny 7 no ataontsika riavana. Ipetraka ny fiangonana. Tonga fotoanany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Menioan'ny 10 minitra ny sekoly lahady dia hanao anjara hirany ny sampana sekoly alahady. Mangataka atsika ankizy sy tanora mba hitsangana.
Hiaraka hivavaka isika. Mbola velom-pisaorana anao izahay ry Andriamanitra rainay io. Amin'izao fotoana sarobidy omenao anay indray izao andraisana ny fampianarana fohy avy aminao. Dia mangataka ny fiasan'ny fanainao masina ty anatinay tsirairay avy anazava ny masom-panahinay atakaranay izay tianao ambara aminay tsy alanay amin'ny faritry ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Afaka mipetraka isika. Ny lohahevitra banjin'ny fiangonantsika mandritra ity volana ity dia manao hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Raisika ny Baiboly ao amin'ny filazantsarany 𝙃𝙤𝙑𝙗 perikopantsika androany filazantsarany 𝙃𝙤𝙗 fa 4:20 manomboka amin'ny 15:20 ka hatramin'ny 4:20 fa ny horaisika dia ny 4:20 tapany B vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo fa ny teny raisika dia ilay matoateny hoe mampatsiaro atsika ny zavatra rehetra na ampianarina atsika hatramin'izay tao amin'ny sekoly alahady rankizy. Anio atsiaro zavatra fitotsika. Jehovah Andriamanitra dia fanahy masina io ambara amintsika io mandritra ty volana ity hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina dia ampiarintsika amin'ny fiainantsika andavanandro zany dia atsiaro atsika voalohany indrindra Jehovah Andriamanitra fanahy masina io amin'ny lanitra ambony sy aty amin'ny tany ambany. Hitantsika ao amin'ny Deutéronomie zany Deutéronomie 4:7-30 tapany B. Jehovah Andriamanitra io dia ho alohantsika. Jehovah mandeha teo aloha tamin'ny andro rahona raha atoandro hitaridalana azy ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fahazavana ho azy. Exodosy 7:20 2:20 tapany A. Jehovah ao ariantsika, ao arinantsika. Ary Andriamanitra ny Israely ny vody lalanareo ao arinantsika. Jehovah manodidina atsika. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ary mamonjy azy. Salamo 4:7. Andriamanitra eo akaikitsika. Jehovah dia eo akaikiny izay rehetra miantso azy. Salamo 5:20. Andriamanitra dia miaraka amintsika ho izy hoe izaho momba anareo mandraikariva ambara-pahatonga ny faran'izao tontolo izao. Ao amin'ny filazantsarany Matio izay 20:20 tapany B. Ary Andriamanitra dia ao anatintsika. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo. Dia ilay fanahy masina ambara mitoetra amintsika, ampianarina atsika, ampatsahivina atsika amin'ity volana me ity indray hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina ao anatintsika. Ho fampiarana an'izany amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsaroantsika foana zany hoe eo amintsika foana Andriamanitra. Aiza moa izy? Eo aloha, ao arina, manodidina, akaiky, miaraka ary ao anatintsika. Averisika izay ankizy. Andriamanitra eo aloha, ao arina, manodidina, akaiky, miaraka amintsika ary ao anatintsika. Mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay eo fanampianatra anay indray ianao tamin'ity anio ity ny amin'ny fanahy masina dia ianao mitoetra aty anatinay. Hitaridalana anay isan'andro ampianatra anay isan'andro ny sitraponao sy ampatsiaro anay izany sitraponao izany. Dia makalalina ty anatinay any ny teninao raha eo ary tsy hiverina aminao ny teninao raha tsy fa nahavita izay nampanoranao azy sy nampanambinanao azy taty anatinay. Misaotra Jesosy io.
amen. So tsika dia tonga amin'ny vavaka sy famakina soratra masina ny hira 220 andininy voalohany sy faharoa no ataontsika milohany hirosoana ny amin'izany. Anatin'ny fotoana izay hamakina ny soratra masinatsika ary mialohan'izany dia mbola hiary hivavaka tsika tompoko. Jehova, mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay fa mienao an'ity androandroany ity ka natafavory anay eto, ary mbola misaotra anao koa zay fa mbola noresenao tamin'ny fanahinao masina ka tonga eto amin'izao tranonao masina izao. Ary ankehitriny tonga ny fotoana izay hamakina ny teny, aoka tokoa ny fanahinao masina ny asan'izany mpamaky ny teny izany tompo ka aoka tsy isy afa-tsy ny sitraponao ihany no voavaky sy hoambara amin'izany teninao izany. Ary eo koa ny ray aman-dren'ny mpitandrina izay hitory sy hanambara ny soratra masinao dia mangataka ihany koa aoka ny sitraponao ny toetra ao anatiny ka ahafahany manambara sy mitory anay izany soratra masinao izany. Dia ao koa ireo vahoakanao tompo izay hieno izany fitorianany teny sy ambara aminay izany dia aoka ny teninao sy ny sitraponao tokoa no tanteraka so ho tafatoetra aty anatin'ny tsirairay. Izany vavaka izany Jesosy dia ataonay amin'ny anaranao, ary aoka ny asan'ny satana sy ny devoly tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izany rehetra izany. Dia atolotra anao ny dera, laza voninahitra, misaotra Jesosy. Amen. Vaky teny voalohany ao amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nisehoan'ny fahendran'ny Salomona, ny nitsarana azy rovavy ny amin'ilay zaza maty. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy jangaroa nakao am-panjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary ilay vehivavy anankiray, tratrantotra ianao tompoko lahy, izao sy ny vehivavy ity miray trano, ary teraka tao an-trano ao sady taoko izy. Ary noho ny efa velona atelonao dia mba velona koa zazavavy ity. Ary izahay roa ihany no tao, tsy nisy olon-kafa tao aminay tao an-trano, fa izahay roa vavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanak' zazavavy ity fa voatsindriny. Dia ny fomba mahaton'alina izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriny ny ankizyvavinao. Dia nampandriny tao an-tratrany, fa ny azy maty no napetrany teo an-tratrako. Ary noho ny fo maraina ampinono ny zanako ao, indro fa maty izy. Kanjo rehefa nofantariko izy noho ny maraina dia indro fa tsy ny zanako naterako. Ary hoy kosa ilay anankiray, tsia, fa ny velona ny zanako ary ny maty ny zanakao. Fa hoy indray ny anankiray, tsia, fa ny maty ny zanakao ary ny velona ny zanako. Izany ny teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka,
Ny anankiray manao hoe ity velona ny zanako ary ny maty ny zanakao, ary hoy kosa ny anankiray tsia fa ny maty ny zanakao ary ny velona ny zanako, koa hitondray sabatra aho, hoy ny mpanjaka. Ary nentina ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka, ary hoy ny mpanjaka, sasao ny zaza velona ka omeo ny anankiray ny atsasany, ary ho an'ny anankiray kosa ny atsasany. Fa ny teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reny ny zaza velona satria nandevileviny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe tompokilahy eo, tratrantitra ianao, omeo azy ihany reny zaza velona fa azy dia vonoiny re. Fa io kosa ny ray, aoka tsy ho ahy tsy ho anao fa zarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe omeo itsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoina fa io mihitsy ny reniny. Ary raha ren'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entina amin'ny tsara. Vaky teny faharoa hitantsika ao amin'ny filazantsara araky ny Jaona toko fa 4:40 ka raisitsika amin'ny 5:20 hatramin'ny 6:20. Rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny Fanahy Masina izay irahany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Vaky teny 7 sady farany ao amin'ny epistily ny Jaona voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 7. Jaona voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ry malala, aiza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofy Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Ray Masina Masina ny teny hitsanetsika ny tenin'Andriamanitra ry havana dia ndehantsika hiaritsangana hanao ny hira fa 9:20 sy 700. 9:20 sy 700 andininy voalohany sy ny fahefatra.
Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Izany no ry havana no lohahevitra ampandrintsika amin'ity volana ity. Ny filazantsara ny Jauna ry havana no horaisika amin'ny teny ity Jauna 4:220 tapany faharoa. Inona no anjarandraikitry ny fanahy rehefa irahan'i Jesosy izy ka tonga? Maro ny asan'ny fanahy, saingy anio sika ry havana dia tsy jery afa-tsy ny asa anankiroa fotsiny ny amin'izany andraikitry ny asan'ny fanahy masina izany. Ary hitantsika eto ry havana eto amin'ity 5:20 ity dia tsika irahantsika vakiny izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny teny izay nolazaiko taminareo. Misy andraikitry ny fanahy masina izay irahan'i Jesosy tsara ho fantatsika eto ry havana. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampianatra anareo ny teny izay nolazaiko taminareo. Ny tsara fantatsika voalohany eto dia izao: ny asan'ny fanahy eo amin'izay mandray azy dia izao manome fahalalana sy mitona ankatoa an'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia manome fahalalana sy mitona ankatoa an'Andriamanitra. Izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ny hoe ampianatra anareo eto ry havana dia manana hevitra hoe hitondra fahazavana ao anatin'ny tsy aizina, lasa manana fahazavana ianao, fahazavan-tsaina, fahazavana mpiainana noho izany asa fanahy masina izany. Ny fahalalana, izy hitondra fahalalana ao anatin'ny tsy fahalalana, dia ny fanahy masina no ampianatra antsika izany. Mba izany hoe ny fanahy masina dia manana asa mampafantatra, manome fahalalana sy mandresy lahatra ny olona izay mandray azy, mantonga azy ireny ny ankatoa hanaiky ny asan'i Kristy. Atonga ny olona mandray fanahy masina ankatoa sy hanaiky ny tenin'i Kristy. Rehefa irahan'i Jesosy ny fanahy masina dia mampianatra sy mitondra ny fahazavana eo amin'ny fiainantsika, ary mampitombo fahalalana antsika ao amin'izay mahazana mandray izany, ary mahatonga antsika hivoatra androso amin'ny fahatsarana amin'ny fanompoana ny Tompo. Izy no ampianatra anareo ny voalaza soratra masina. Ry havako, misy olona tsy manaiky ho mpianatra. Ny mahatonga izany dia ny fiheveran'ny tena no mahay sy manam-pahalalana, efa manana traikefa sy fahaiza manao zavatra dia ampy izay. Tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina, tsy manaiky ny fahalalana omeny ny fanahy masina, ary izany hoe tsy manaiky ho mpianatra. Anisan'izany ny fifikirantsika amin'ny mahazatra izay hita ny maharatsy azy nefa ny fikirina ihany. Ary izao no mahazatra, izao ny fanao atsy ny ela, ary izao ny fomba nay fiangonana. Ny fifikirantsika ny hoe izao ny fomba nay dia tsy fanekentsika tarihan'ny fanahy masina, fa tsy famelantsika ny Andriamanitra hiasa hitantsika, fa ny fanekentsika ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Ny fanekentsika ny ferantsika ny amin'ny fomba ny fiangonana sy mahazatra antsika fotsiny dia tsy fanekentsika hitarihan'ny fanahy masina antsika, tsy famelantsika ny Jesosy hiasa eo anivon'ny fiangonana izany, ka tsy afaka hivoatra sy handrositsika hitombo amin'ny fahalalana, hitombo amin'ny fahatsarana sy ny fanavozana amin'ny fanompoana ny Tompo ry havana. Ny fanahy masina raha tena velantsika hiasa dia ampianatra, handresy lahatra, hitarika antsika miandalana ho amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, dia manavao antsika trany amin'ny fiainana sy ny asan'Andriamanitra ary ny fomba fiasa rehetra. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ho voalazana. Koa amin'izany, izay manaiky ho tarihany dia tonga mpianatra mahatakatra sy mahazo ny sitrapon'Andriamanitra ary lasa mpankatoa araka ny teny Tompo eto amin'ny Ezekiel 4:4, ny fanahyko nataoko anatinareo mba hahatonga anareo handeha araka lalako sy ny fitsipiko ka anaraka azy. Ary io famantarana io fa tarihan'ny fanahy ny olona rehetra dia olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary jereo tsara fa ny Solomona tao amin'ny perikôpa izay nivakiantsika teo ry havana
noho ny asan'ny fanahy dia tena nanana fahendrena izy ny amin'ny fandaminana sy ny fitantanany ny vahoaka. Izany vokatry ny fanahy masina zany no tarihana antsika fa mitarika antsika ny amin'ny fanavozana, amin'ny fanompoana ny tompo zany. Ary mitarika antsika mba hiatsara kokoa, hiala amin'ny ratsy ary ho amin'ny fahazavana mahagaga. Tonga amin'ny hiala amin'ny tsy fahalalana, tonga amin'ny fahalalana. Haneky ny asan'i Kristy, ahafahantsika maneky ny fahefan'i Kristy ihany koa miasa eo anivon'ny fiangonantsika ry havana. Ny fanahy masina ry havana dia manome fahalalana ary mitaona antsika ankatoan'Andriamanitra. Iza mpianatra anareo ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa hitantsika eto ry havana dia ny fanahy masina dia manome andraikitra ny olona anaraky ny fenitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia manome andraikitra ny olona anaraky ny fenitsy ny tenin'Andriamanitra. Iza mpianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny teny izay nolazaiko taminareo. Ny hoe mampatsiaro dia manana hevitra maro samihafa zany. Fa ny maika ao anatin'izany dia ny hevitra ao ambadika izany dia izao: matoa hampatsiarovana ny teny dia mba hitarika ny olona hizarizany amin'ny hafa koa, mitarika ny olona 𝙃𝙧𝙑𝙤𝙑 ry havako. Izany hoe mitaona ny olona hay andray andraikitra ny fanahy masina. Kanefa fandraisana andraikitra manaraka ny fenitra ilay teny nampatsiarovana izay tsy hafa ny tenin'i Kristy, tenin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Midika izany fa ny andraikitry ny fiangonana ry havana dia nitory hanely hanambarany fahaveloman'i Kristy. Jesosy mpandresy ny fahafatesana sy ny endriny sy ny fahafatesana rehetra. Andraikitra midadasika izany ry havana. Ary maro ny rantsana izay andraikitra goavana miandry antsika fiangonana, miandry antsika mpitory ny filazantsara sy ataontsika ahoana ry havana nitoran'ny Kristy velona sy mandresy, kanefa mbola tsy vonona ny amin'izany sika. Ny fiangonana mivatan'i Kristy eto an-tany ary tokony aneo ny fahavelomana sy ny fitondrana fiainana izany sika fiangonana amin'ny lafim-piainana maro mihitsiny. Ka tsy janona eo amin'ny fonona sy ny fahalalana fotsiny isika, fa hitory ny fitsanganan'ny tompo. Aseho amin'ny asa ireny rehetra ireny, fa ny fonona tsy arahana asa ry havana dia maty. Alao hery ny fiangonana sy ny kristianina, aoren'ny finoantsika ry havana, mandraisandraikitra, tanterao ny fanomponao ary ny fanambaran'i Jesosy Kristy velona mandresy ny fahafatesany no adidy voalohana saina tanterahantsika kristianina sy ny fiangonana. Ary izany no andraikitra tsy maintsy tanterahana izay rehetra vavolombelona malalana fitsanganan'ny tompo. Betsaka no endrika azahoantsika manatanteraka izany, tsy ny amin'ny teny ihany fa ny amin'ny asa eo anivon'ny sampana, eo amin'ny ivon'ny fiangonana misy antsika ry havana, nisokajin'olona sasany eo amin'ny fiangonana. Dia ny fiangonana manontolo mena ny filazantsara ary taomina andraindraikitra manoloan'izany hijoro vavolombelona. Kanefa no anatin'izany fandraisana andraikitra izany ry havako dia tsy mandehandeha ho azy ny fandraisana andraikitra, tsy mandeha ho azy ny entina amin'ny hafanampo fotsiny ny fandraisana andraikitra. Tsy hoe rehefa irahan'ny olona iray ianao dia manao izay tiany ka izay mahafinaritra azy no ataony, fa izany no mahatonga ny korontana ane eo amin'ny fiangonana. Ary izany no mahatonga ny asan'ny fiangonana tsy mirahiny sy tsy manana fiombonana loatra. Misy ny tsy manara-penitra satria misy fenitra arahana ao anatin'izany fantanterahana andraikitra izany. Misy lamina tsy maintsy arahana amin'ny fandaminana ao anatin'ny andraikitra izany. Misy antsipiriana andraikitra izay tsy maintsy tanterahana. Fa mario fa amin'ny fotoana rehetra nanoloan'i Jesosy andraikitra, amin'ny fotoana rehetra iantsony ny tompo amintsika amin'ny fanompoana sy ny andraikitra eo anivon'ny fiangonana, ka nanirahana azy dia tsy maintsy omena ny fanahy masina izy. Ary izany no mahatonga antsika raisina, misy ny fanokanana ao anatin'ny fanavozana fiainam-piangonana izay tanterahantsika ry havana. Reny rehetra ireny dia mitarika antsika fa mila ny asan'ny fanahy masina ary mila fanavozana trany izany ao ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ny olona izay antsony amin'ny andraikitra sy ny fanompoana eo ny tompo havana dia izao mila matsapa fa izao tsy izay mahafinaritra azy no ataony,
zay tiany no ataony fa misy lamina apetraky ny tompo ao anatiny zany fiangonana zany. Raha sika fotsiny na ny fandaminana no ivon'ny fiangonana riavana dia misy ny birao, misy ny mpihevitra rà ary misy ny akatoko ny fandraisana fanasany tompo. Ary na eo nivon'ny sodaparitana azy dia misy ny rara zay toy ny amin'ny birao sodaparitana zay hoentina ihany koa eo amin'ny mpihevitra rà ny sodaparitana zany rehetra zany. Misy lamina ary misy antsipriana ndraikitra zay ho tarihan'ny tompo amin'izay rehetra olombo antso ny tompo riavana. Ka amin'ny zara fanompoana dia misy fenitra ihany koa ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary mila mahatakatra sika hoe inona ny fandaminana, inona ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanahy masina rehetra no afaka mampatsiaro antsika zany rehetra zany. Fomba fiasa naiza zany riavako. Rehefa miasa dia misy fenitra tsy maintsy arahana, misy antsipriana ndraikitra tokony ho tanterahana. Raha eo amin'ny sehatra asa misy antsika zao dia misy ny atao hoe 𝙃𝙑𝙯𝙗. Misy ny antsipriana ndraikitra ka ny tenin'Andriamanitra ny 𝙃𝙑𝙯𝙗. Ary mety ho adintsika io amin'ny maha-olombelona ary ny fanahy masina no ampatsiaro antsika izany riavana. Aizantsika mijoro vavolombelona amin'ny asa tsara rehetra. Aizantsika manatanteraka ny adidy sy ny andraikitra ny fitianana antsika sy nametrahana antsika eo anivon'ny fiangonana. Mba ho mpanompo matokotoko isika amin'ny asa tsara rehetra, amin'ny fiantsoana sy ny fifidianan'ny tompo antsika. Fa ho Jesosy, izy no ampatsiaro anareo ny teny rehetra izay nolazaiko taminareo, mba tsy hanaovantsika izay tiantsika atao ny antony nomezana fanahy masina riavana. Fa ny fanahy masina no mitarika antsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina mampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra. Izy, ho Jesosy, no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny teny rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny fanahy masina ampianatra antsika hanome fahalalana antsika mba hahatonga antsika hatakatra ny sitrapon'Andriamanitra, hahatonga antsika hankatoy izany. Ary tsy izany ihany fa izy tokoa no tiarika antsika hay andray andraikitra ary aina manaraka ny fenitry ny tenin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika hanam-pahalalana sy hay andraikitra araka ny tenin'Andriamanitra riavako. Dia angatao raiso ny fanahy masina izay keny tompo mena antsika ka anio Jesosy no miteny amintsika fa izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampatsiaro anareo izay rehetra nolazaiko taminareo. Ny fanahy masina riavako malala amin'ny tompo dia manome fahalalana antsika mitaona antsika hankatohan'Andriamanitra, manome fahalalana antsika ny fanahy masina hananany fantsika fahendrena amin'ny fanarahana ny dian'ny tompo. Ary ny fanahy masina koa dia mampianatra antsika handray andraikitra hijoro vavolombelona ka atakarantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fandaminana, ny amin'ny lamina rehetra, indrindra koa indrindra ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika riavako. Andriamanitra miasa ny fanahy masina, ary izany no andraikitra tsara ho fantatsika ny amin'ny asa ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Raha iainantsika izany dia marina amintsika ny tenin'ny tompo mpanao hoe izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampatsiaro anareo ny teny rehetra izay lazaiko taminareo. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.
Aokivavaka sika riavana. Ry Andriamanitra tomponay, misaosanay hatrany izahay ny amin'ny fitantananao ny fiainanay, fa mamy ny teninao ary hainao an'izay mahazo azy. Nandray ny teninao izahay ka nangataka aminao mba hiasa hatrany ny fanainao masina, mba ireny teninao ireny mba vatofantsiky ny finoanay ary ny teninao ny vatolampiorinanay, ka tsy hiverina na hany amin'ny lalatsisy ny teninao, fa vato fihizoro ampitsoranay hatrany. Ambara taminay tamin'ny tian'io ity fa ny andraikitra sy ny asa amin'ny fanainao masina dia mitarika anay hitombo amin'ny fahalalana, mitarika anay hiavao amin'ny asa fanomponay, hanatsaranay hatrany hitombonay amin'ny fahasoavana aminao, hanananay fanendrena amin'ny fanomponanao ry aho. Ny fanainao masina ihany koa dia mitarika anay hampatsiaro anay ny teninao mba hanaray ny fenitsy ny tokony ho izy araka ny tanterahanay ny andraikitra rehetra sy ny asa fanompona amin'ny fanarahana ny dianao, mba tsy handehananay araka n'izay tianay sy izay mahafinaritra anay, fa handeha araka ny sitraponao. Ho ny fahavonona izay tompandray andraikitra ary hiaina hatrany ambany fitarihan'ny fanainao masina, handeha araka izany teninao izany. Ankehitriny izay tonga eto Tompo, mipetraka am-pelantananao ny fiainanay tsirairay avy. Ao ny tsy salama, ianao no amin'ny fahasalamana, anaisitra ny loharanona rehetina rehetra, ho an'ireo namanay izay tsy salama, izay tsy afaka niara-ny ombona teto. Ao ihany koa izay ireo trapahoriana, ianao no hamelona fanantenana ho an'izay reraka am-potsikivy, fa tsy menao fanahy osy izy ireny, fa fanahy mahery, feno fitiavana ary fahonana tiana. Tonga eto izay miazakazaka Tompo noho ny aminao Jesosy Kristy, ilay velona efa nandresy ny fahafatesana. Matoky izay, fa tsisy miafina aminao Tompo, ny izay rehetra ao am-ponay, ny etaetam-ponay, matoky sy mananjary izay manana anao ny Andriamanitra mpamondra ny fiainanay. Ianao Tompo no hijery akaiky, indray an-tanana ny fiainan'ireo tovahoko ireo, ary hanamaivana n'izay rehetra mavesatra ao am-po, ary hitondra fahazavana mahagaga eo amin'ny fiainan'ny vahoaka kristianina tsirairay avy. Aza atao very maina Tompo ny fiaranay miombavaka eto, fa ataovy tsapanay fa Andriamanitra velona ny tomponay ary mitondra fiainana mandrakariva, ka ianao ilay Andriamanitra no andondraka ny fitahinao sy ny fahasoavanao mambiampy ho an'ny vahoaka tsirairay avy. Da io izay Tompony amin'ny adidy izay saninay apetrakay amin'ireo zanakay, ianao Tompo no hanafy hery ny ray aman-dreny mba hahafahany manatanteraka ny manjara manandrify azy ireo. Eo ihany koa ny zanaka mba hitombo fahendrena sy fahalalana ao aminao, ary ianao no hanolotsaina azy ireny mandrakariva mba handeha araka ny sitraponao, ary hitombo saina sy fahendrena ao aminao hatrany izy ireny, zanakay ireny. Petraka am-pelantananao ihany koa ny asa to anivon'ny fiangonana, dia ny fanorenana ny akany fitiavana izay tsangam-baton'ny Jobilina fa 500 taona ny fiangonanay izany, mba ao ny ezaka rehetra izay fanentanay Tompo, ary ianao koa ka mba hanampy, hanohana anay, hahafahanay mampandroso ny asanay izany. Amin'ny vahaolana koa, fa ianao Andriamanitra tsy mitaza-potsiny, fa mahita ny ezaka rehetra ary mahita koa ny olana, ary matoky izay fa hanazava anay ianao, hamonjy ary hitondra famonjena, ka hanampy anay amin'ny ezaka rehetra izay tanterahanay ao anatin'izany. Apetraka feno am-pelantananao Tompo ny fiainan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny isan'ambaratongany, ny président irako Andriamaso Ami, ianao Tompo no aoka hanome hery anazy hatrany mba hahafahany mamita ny adidy izay tanterahany eto anivon'ny fiangonana, ahafahany mijoro amin'ny fanompona amin'ny asa tsara rehetra. Ampio ihany koa zahay Tompo hanana fahendrena ny amin'ny lamina rehetra izay hapetrakay sy entina mandrindra
zany fiainan'ny fiangonana zany ka ianao tomponao ka ny sitraponao any nitateraka ambany fitarihan'ny fanainao masina da io ny firenenay sy ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany ianao ihany koa tomponao ka hiasa ao anatin'izy ireo mba hanana ny fahendrena hitan'ny mitantana sy manatanteraka ny andraikiny eto anivony zany firenena misy anay zany anao ny tompony tany sy zay rehetra misy azy ka matoky zay fa ianao dia Andriamanitra manakare-pahasoavana mahay ny zavatra rehetra zay tsy takatry ny sainay na dia tsy miteny ary zay tompo dia tsisy miafina aminao ary fantatrao ny ao am-ponay ary ianao ary mivavaka mangina entinay eo anatrehanao. Sitraka indrindra tompono ampiaraka izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe marana fotoana ary sika ry havako 3 nataontsika andinin'ny voalohany milohan'ny tsodrano ary andinin'ny faharoa kosa aorinany tsodrano aritsangansika anao nira fa 3 andinin'ny voalohany milohan'ny tsodrano ary andinin'ny faharoa kosa aorinany tsodrano. Tateraka aminareo ny tsodrano izay tononona aminaran'ny tompo ary raisa amin'ny finoana izany. Andriamanitra no miaro anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo amin'ny lohan'ny voninany. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fandrakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Fa aminareo kosa ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra tompo izay manome antsika ny malalaka ny zavatra rehetra. Amen. Dinny faro. Petraka ianareo vavaka mangina.
ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.